olana eo amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao ny tsy fifehezana ny teny frantsay ny 700 isanjato n'ireo olona mianatra ary ihany koa maka fahalalana makasika izany teny frantsay izany no efa ao anatin'ny tontolon'ny asa raha toka ny 500 isanjaton'izy ireo dia mandraty fianarana eny anivony anjerimanontolo avokoa. Anisan'ny takin'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao ny fahaizan'ny mpiasa mifehy teny frantsay ankoatra ny fahafehezana ny informatika izay takin'ny fivoaran'ny teknôlôjia misy amin'izao vaninandro izao. Isan'ny mampianatra ny olona hafehy teny frantsay ny parcours tsy azo tafo ao anatin'ny 12 herinandro. Ny 700 isanjaton'ireo olona mianatra ao dia efa miasa avokoa raha 500 isanjato mpianatra mandraty fianarana eny anivony anjerimanontolo sy ireo manomana boky. Ny 10 isanjato kosa ireo mpianatra vao avy nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat. Ireo olona manana ny mari-pahaizana baccalauréat farafahakeliny no mianatra ao amin'ny parcours. Enina amby folo herinandro koa na faharetan'le fifanana eto aminay dia satria izy niveau bac plus be dia be koa fa hoe niveau bac plus 4 plus 5 na ohatran'izay manomana mémoire 15 EA ohatran'izay zany dia olona efa mahafehy an'le construction de phrase zany satria misy entretien ataonay ahitana hoe efa afaka manazava hevitra ve olona io dia olona efa afaka mahafehy an'le fanazavana hevitra zany no tarihana iresaka couramment dia tsy misy olana mihitsy amin'izay 16 semaines zay fa tena tafavoaka soamantsara ho an'izay tena hoe manaraka an'le ataoko hoe méthode de travail anay. Misy ny entretien na firesahana mialoha atao amin'ireo tehana tsara sy ahiteny teny frantsay ataon'ireo mpampianatra mialoha ny andraisanareo mpianatra ny mamolaka ny vavy teny frantsay mihitsy no ianarana ao amin'ity sampam-pampianarana parcours ity.